Sotra n'Andriamanitra tsika mbola afaka mimbavaka indray a, koa asaiko ampitiavana ary ianao a hiara-manatanteraka izany. Sotranao zay Tompo ny amin'ny tombontsoa mbola menao anay, afaka manatanteraka izao fiombonam-bavaka izao. Mangataka famelan-keloka izay hanananay fiadanam-po, fahazoan'antoka ihany koa. Ary antom-bavaka manokana ho an'ny namanay Miriasy izay tiany mba hitondrana izany eto am-pelantananao. Ianao mantsy Tompo no afaka mamaky ny fo, mahalala ny ao an-tsaina, koa dia ankinina aminao manokana ny antom-bavaka izany mpanomponao izany. Toy izany ihany koa ny namanay Flora izay manana dingana tsy maintsy ho atao, dia ny amin'ny fandoavana ny trosa eo anivon'ny banky izany. Indrindra misy ny fifampirarana izay atao dia hidiranao an-tsehatra izany. Ary ianao mihitsy Tompo no andrindra ny zavatra rehetra ka ho vita soamantsara izany, hananan'ny mpanomponao fifaliana ka ho fanomezam-boninahitra ihany koa ny anaranao. Ny fanirianay dia mba samy hatsapa ny fidiranao an-tsehatra amin'ny fiainany avy ireo izay nitondra ny antom-bavaka teo, tonona izany ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.